Nanao fitsirihana manokana amin'ny famonona sy ny fivarotana hena ny tompona andraikitra ny ministeran'ny fiompiana amin'izao akatoky ny fety izao fotoana izay mabetsaka ny fanjofana hena eny an-tsena eny. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny ministeran'ny fiompiana. Mitana ny laharatoerana voalohany ny fanjifana ny hena amin'izao fety izao. Ny fahatsapana izay indrindra no nanosika ny ministeran'ny fiompiana aniraka delegasion anao fitsirihana ireo tsena teto an-drenivohitra. Fampatsihivan'ireo fepetra amin'ny feny fahadiovanena amidy amin'ny mpanjifa no antony izao fitsirihana amin'izao. Voalohany indrindra zany dia manoloana ny fetim-pirenena fa tsarovana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara dia rariny tokoa angambany raha ohatra ka mba hihinana sakafo madio sy ara-pahasalamana ny vahoaka malagasy. Ka izay indrindra ny tanjona nahatongavana eto androany mba anao ny contrôle au niveau ni tuerie isan-karazany ary efa aveo moa hojerena hatramin'ireny étal de boucherie reny. Ny tanjona zany amin'izay fotoana izay dia mba ahatonga ny fetim-pirenena zay tsy misy trangana-retina avy amin'ny fihinanana sakafo azo avy amin'ny biby indrindrandrindra fa ny hena zany ny henan'omby ny henan-kisoa na ny henan'akoho. Ka izay zany ny tanjona eto raha lazaina amin'ny anamo izy dia hoe fête sans incidence sanitaire. No amafisany tompona andraikitra ministeran'ny fiompiana ny tsy maintsy anarahana ireo lalàna velona mikasika ny famonona sy ny fivarotana hena mba hiarovana azy ireo indrindra ny ara-pahasalamana sy ireo fepetra rehetra takiany sehatra ny famonona sy ny fivarotana hena.